Ny tale général no RTM, Andriamatoa Joara Voajanahary, ny talean'ny TVM, ny talean'ny RNM, ny talean'ny DIT, ny taleparitry ny serasera loatra mangoro, ny délégation ny serasera eto amin'ny district amin'ny Moramanga, dia mitondra teny fisaorana sy fankasitrahana manokana ho an'ny orinasa Fanalamanga, izay tarihan'ny tale général Augustin Rakotonirina. Tamin'ny fanampiana sy fanohanana nandritra ny fandraisana ireo délégation no RTM izay napita mivantana ny fahatserovana ny 70 taona ny tolom-panafahana 20 mars. Zava-dehibe aminay ny fanohanana nataonareo teo amin'ny fampiatranoana sy fanampiana samihafa ireo mpiasa nanatanteraka ny asa teto Moramanga. Isaorana etona ihany koa ny fiaraha-miasa tamin'ny Orange Madagascar izay niantoka ny fampitana feo tamin'ny RNM ary tsy ho adinoina ihany koa ny orinasa Telma izay niantoka ny fampitana sary tamin'ny TVM. Eto Pamaranana dia tsy hainay tsy akasitraka ny vahoaka ny Moramanga tamin'ny famendrehana nasehoanareo tamin'ny fampitana mivantana. Misaotra tompoko manao sy ny etsy ambany ny tale général no RTM Joara Voajanahary.